Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia misedra olana ny sasany amin'ireo atleta malagasy izay hiatrika ny lalaon'ny nosy atsy La Réunion. Saika nanana olana teo amin'ny visa avokoa ny akamaroan'ireo délégation malagasy izay andeha hiatrika izany lalaon'ny nosy izany. Hatreto dia mbola betsaka ihany koa ny tsy lasa nefa ny asabotsy ho avy izao no fantatra fa anatanterahana ny lanona mpanokafana. Fahatongavantsika ny La Réunion nefa ny match ny foot manomboka 31 rehetrarehetra manomboka le 2 ny ouverture le premier zao nefa tsika mbola tsy manana na plan de vol ny tsirairay avy ara hatramin'izao. Dia faharoa manarakaraka an'izany zavatra tena enjana voalohany indrindra refuser ny visa ny chef de mission antsika nefa ny interlocuteur amin'ny jeu dia ny chef de mission. Donc rehefa tsisy ny chef de mission tsisy afaka miresaka amin'ny cozina ankizy ihany. Faharoa manarakaraka an'izany ny désigner nouveau chef de mission indraytsika dia président Erley. Tonga any amin'ny ambassade izy zao tsy hitandray passeport dia hoe rapitso maraina amin'ny 1:30 nefa ny ambassade rapitso mivoa fahalalako azy hoe cas exceptionnel ny anao dia tongava aty amin'ny 1:30 dia au possible ave zany. Zao zany tsika tsy maintsy hanenty chef de mission vaovao zay manana visa indray dia tena lasa ohatran'ny zavatra tsy lasa ohatran'ny kitoto zany ty jeu des Olympiques tena marina. Zay angamba ny tena zavatra ngeza be ho resantsika eto hoe le olona concerné zany zao ohatra hoe cyclisme manana atleta refusé ny visany tsy eo izy satria mbola miady mafy an'izay ihany. Tennis de table manana atleta refusé ny visany mbola any amin'ny ambassade satria passeport koa very. Zany hoe tsy fantatra tsony zany zay problème rehetrarehetra fa tsy haiko matahotra antsika malagasy angamba ny réunion satria ny liste tokony alefa amin'ny préfecture any amin'ny ambassade koa mbola tsy lasa hatramin'izao. Dikan'izany le problème miainga zany avy any La Réunion aloha hatreto ny fahalalantsika azy. Zany hoe misy magoy zany ataon'ny La Réunion mba atkeo tsy haiko hoe matahotra antsika malagasy satria raha ohatra tennis de table zao rehefa tsy misy ny équipe zany rehefa tsy ampray dia tsy afaka manao jeu d'équipe ianao zany. Ijery olona ray indray ve zany tennis de table mbola anao visa rovina indray koa vao azo rendez-vous. Donc zany efa tsy ampy l'équipe. Cyclisme koa toraka zany 5 ny olona manao jeu d'équipe nefa le olona tena atoan'le cyclisme lazaina fa misy antécédent rehefa nijerenay le dossier teo hoe manana nationalité frantsay le olona nefa le volona avy any anaty labrosy mbola tsy nandeha tany an-dafy nandray mandeha. Izay rehetrarehetra zay zany tokony ho jerevana daholo ny zavatra misy satria lasa ohatran'ny hoe mionona ny antsonanareo mpanao gazety hoe lasa mionona fotsiny atika dia mifampingongonona eran'ny trano ato hoe miady eran'ny trano tsika menakavy nefany le zavatra tena mandeha zany zao dia avy any La Réunion tena problème. Zay ary tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona tolotra ho antsika tamin'ity androany ity. Ety ampamaranana nefa dia ampahafantarina ianao fa isy ny vaovao manokana izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra matevera Pitso Zuma anatanterahana ny fividianana ka ahafantaranao ny zava-misy eny amin'ireo birao fandatsaham-bato sy ahafantarana sahady ny vokatra vonjomaika makasika indrindra izay fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay. Mametraka ny veloma mandrapitafy ary tompoko lasy tompoko vavy amin'ny manaraka indray.